fa ny tena zava-dehibe tsy maintsy miroso izahay ary zava-dehibe ho an'ny tanora Gen-Z ny afana mahafantatra inona daholo ireo corruption na tsindry natao tamin'ny gouvernement na olo-mpanjakana rehetra nataon'ny filoham-pirenena teo aloha. Aorian'ny faneken'ny solombavambahoaka rehetra fa osokafana ny fitorinan'ny filoham-pirenena teo aloha no hanomboka ny fanadihadiana parlementaire ho ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy teny Randriana Soniaiko. Aorian'io ny procédure dia enquête parlementaire amin'ny fitantanan'ny firenena sy zavatra nataon'ny rehetra teto zany. Ka za tsy mino hoe hisy solombavambahoaka ray hanohatra an'izany zavatra zany raha tena solombavambahoaka tena mitady an'izany atao hoe fiovana zany na fanovana zany ka izay no procédure tsy mitovy amin'ny mpiasam-panjakana ambony izay tonga de mandeha amin'ny ACJ direct any ny enquête rehetra fa mbola misy enquête parlementaire ho anazy mazava ho azy fa misy ACJ ho anatin'io zavatra io ary handalo procédure rehetra. Tsy valy faty politika no atao amin'ny fanenjehana ny filoha teo aloha io ho ihany filohan'ny antenimieram-pirenena. Filohan'ny Repoblika Pernasa no anaovana an'ilay paikady fitoriana anaovana déchéance de mandat zany. Ny tokony ifaranan'io zany raha ohatra ka hoe manapa-kevitra zany hoe mamijery an'izay akaiky zany ny antenimieram-pirenena dia ny déchéance na mandat ihany zany no ho avoaka eo. Raha ohatra ka hoe tsy maintsy mifara amin'ny déchéance de mandat zany filoham-pirenena Pernasa ihany no afaka anaisorana an'izany mandat an'izany. Sarotiny indrindra ireo tanora hitantsika fotsiny farany herinandro teo ny disadisa eo amin'ny resaka zen X, zen Y, zen Z izay mampifanolana satria misy ny ireo milaza fa hoe misy zen Z, zen X, Y sandoka izay mibovipoitra any amin'ny faritra fitovinany iny, any amin'ny faritra sava iny. Ny eto andrenivohitra koa milaza fa manana an'izay atao hoe zen X, Z, Y zay. Eo zany zao no ahitana taratra hoe manomboka miditra ao anatin'le sehatra manara-maso ny fiainam-pirenena ny tanora reo zen zany, reo génération zany ataontsika hoe taranaka telo mifandimby. Resaka moanao teo resaka fifandraisana raisam-pirenena voafarany herinandro teo ane ny sabotsy lasa teo raha tsy diso tamin'ny 17 volana novambra no nandraisan'ny filohan'ny filoha-mpanjakana teny amin'ny lapa-mpanjakana Iavoloha ireo délégation mafonja avy amin'ny vondron'ny firenena mikambana sy miaraka tamin'ny vondron'ny Afrika, vondrona afrikanina zany izay fionana lehibe tokoa izy io satria andiniana manokana ny toetra raha misy am'izao fitondrana fanavozana zao ny tondrandreo ihany koa dinika manokana mananjanja mikasika ny hoe ahafahana manampy mamatsy vola ity fitondrana fanavozana ity mba hatateraka le fanavozana neritreretina amin'ny alalan'ny PNUD ohatra ndresana tao anatin'izay ka raha resaka fitsidiana na fionana amina firenena zany no entina haminganana na anakianana ny fitondram-panjakana amiko diso fiantefa izay zavatra izay itsika zany aloha hatreto na antany aloha raha de tsy afaka nanilika mihitsy ny fikambanana resam-pirenena indrindra moka izao mandalo fotoatsaratra roa volana mihitsika de ho fotoanana tsy eo amina iza na iza zay anatin'le fionana zany ny olana hatreto fa hoe inona ny tanjon'le fionana ary zay le ilaina ny tenendra tokony fahamanana teo any amin'ny lafiny serasera mila mazava tsara satria lasa ny olona indray ny mpanohitra indray ny lasa manao communication na serasera vilana am'le fionana de reny no vokany ka mino fa amin'ny lafiny indray mety misy hoe fionana stratégique sy somary secret fa naizana zany tokony isy ihany mba tsy lasa hoe mihinana ambolony ny olo-pirenena raha ianatra le izy fomba fiady ihany koa amin'ny hoe politika sy géopolitika sy ny fifanarana sy ny hoe toekarena raisam-pirenena fomba fiadina mpitondra fanjakana na tany aloha ary misy ohatra zany hoe any amin'ny firenena mikambana ohatra na miona na mpamatsy vola lehibe de mandeha ny karazana hoe andeha ho any amin'ny sinoa zay rehefa tsy anao nareo zany nisany hoe mety nividianana fiaramanidina o raha tany amin'ilay fanjakana tany aloha
izay hoe netona nanonganam-panjakana moa tamin'izany tena hoe ao anaty négociation de mandeha ny ampidiniana de rehefa tsy amianareo zay mila mitondra vokatra ny amin'ny firenenay mila manao tatitra amin'ny vahoakanay rehefa tsy amivoly zay de hoe laloha zay de ho any Chine ndray ary nyakabola ohatra rehefa miandranay sinoana efa miandranay japonais rehefa tsy mandeha tsy mamely ary amin'ny firene kafa tsy afa-misaraka mihitsysika tokony rafalimanana dania ity zao fitondrana zao ny amin'ny hoe fifandraisana amin'ny andro velona satria zao amin'ny tianio tika hatramin'ny fahavolana hatramin'ny fahasivy amby folo ny volana desambra any Doha Qatar zany de Madagasikara mandray amin'ilay fionana fivoriana lehibe faraka amby folo amin'ny firenena makambana amin'ny fifanarahana miady amin'ny kolikoly ary sika de manana solotena amin'ny alalan'ny ramatoa ministra Ndrarambahiny i Christine Razanamasoa no isolo atsika izany rehetra zany akory tsy midika hoe andeha anao business araka ny fieritreretan'ny mpanohitra azy hoe business reny iketriky reny mavesatra be ny valizy izay manahirana any mieritreretra le faneho-kevitra inona ny ao anatin'ny valizy mavesatra be iny lasa tonga lasa ataotsika hoe lasa tranquille laonjaza le izy satria raha mandre le tatra zany zao hoe niainga tamin'ny telo sasany maraina de ahoana moa zany no afana zay miaro be fatantsika laizana zany mila mangarara ihany koa izany hita hoe nitondra valizy de nisany zao fa matory any zavatra reny nivoaka sy miparitaka tara lay serasera sy fanazavana ofisialy de samy mandrirotra am'izay tia ny tondrana anazy eo de nany anaty n'lay hoe fanohanana politika sy ny hoe mahasarotana amin'ilay tolona ary misy ny hoe manao politika mivoaka miditra hoe androany manohana de rapitsotsy manohana de rapitso manohana de androany manohana de lasa famahofoany ao anatiny ka zay le hoe mila manapirofo amin'ny lafiny anankiray an'ilay hoe mangarahara sy ny fanavaozana ary mila manafaingana ny fomba fiasa ao anatina toetra rasy fiezahana manozongozona fitondrana ataon'le hoe tsy maty voalavakibo satria na tiana na tsy tiana de tena mandeha ny hoe fomba rehetra ahoana no tsisy aza foronina tsy misy aza ozy izy minisy mpanjakana am'sahana fanavaozana ramatoa Ianitra Razafimanantsoa tany teo amin'le fivoriana fikanan-doha-pirenena tena CCI hoe isika ozy izy de anatin'ny vanim-potoanany fanavaozana anarina de ny misy tena anankiray farany ary amono afo asa raha tsika aritra zay teny zay amono afo ino le afo vonoana satria efa tsinjo meloha fa tsy maintsy isy ny fingapingana maro samihafa zay raha fahazahoana an'iny hoe amono afo izy zany hoe tsy mora ny tongavana am'izay fanavaozana zay ary misy vondron'olona misy antoko tsy makasitraka mihitsy hiditra ao anatin'io rafitra vaovao rafitra ny fanavaozana io satria anisany anankiray mety hamotika anadio tsikelikely amin'ny resaka kolikoly izany fanavaozana tiana atsangana eto amin'ny firenena izany ka tsy mahagaga raha misy ny feo misy fitsanganana antoko tapoka manohitra ny lamina zay apetraky ny fitondrana am'izao fotoana izao izay voafetra ihany nefa tsiratsiratsaratra jabora manify mahafinaritra ny resaka renidinika anko betsaka eo anasananao zany rehefa aveo mbola mandana eo amin'ny 2 minitra eo tsika ry zala amin'ny zavatra rehetra mbola tsy fampiresana satria maro ny dinika maro ny tafa ny rano any ko niakatra ny lalana moa etsendany fa zao araka le hoe fanavaozana tsy vita zao de zao kosa misy olona miteny mantsy ato hoe fahoana ihany de ohatra ny mahatsiaro an'le dokam-barotra io any ny tranondrava tsy vetivety kely de mitsangana ihany ko satria misy an'le dokam-barotra ny classe tery zay tao izy efa hoana ihany de efa ngavo maro ve anao nandangananina de vitanao androany zany ohatra mba somary mampindondray apirisika an'le VPN reto tsika hoe andomba somary afy kely hoe miaritra kely n15 de 17.5 fa tena za mahita le izy zala kosa amin'nafamay be lehibe le bangana velan'le zavatra teo aloha tsy maintsy hoezaka manarina indrindra ho an'reto le andao ifanohana aloha fa vetivety kely fosa andao mody ifanohana aloha teo mody ifanohana de aveo zatra ihany rehefa aveo aveo tsika mianatra indray aveo tena manohana satria tsy moramora le banga be izay hoentiny izy efatra am'rahalamotra zao aloha ny tsara jerena tsara ity fitondrana mandala ataoko hoe mandala satria tsy aritsy anatin'ny roa taona tsy tiano antenaitsika ny fanavaozana tsy tiano antenaitsika ny fandovana fa ity fitondrana tiano hitondra makany amin'ny fandovana samy hafa zay hitondra lasitra sy rafitra makany matongavana am'izay ny repoblika fahadimy zay mitsangana eo no manatanteraka izay rafitra ny fandovana zay marina ihany nytenely zoko teo tokony azavaina mihitsy any aloha fa tsy fampiavana pirenena ny ohatra hoe fa concertation nationale
fotoanandoha io fa tsy fampiavana pirenena any fasa aloha justisy raha vao te isy an'izany resaka fampiavanana zany fa sarotra marina ny iray latabatra amin'ny olona efa naonga ny olona solona nanao ariana teto za zao de mahita an'ireo présidentsena ao hoe mbola ilain'ny firenena izy matotonga manao fanambarana izy ary amin'ny fampiavana pirenena ary amin'ny sisy ato eo bosy akosa ahoana kosa moa no mbola inona an'izany olona tao anaty tomobile ary zany tery ambatona kangateriny mivoaka nandeha nandrahoana olona any amin'ny sisiny arabe hoe de zany nandeha iarisana latabatra kosa ohatrany tsy mety le izy a raha tsy mametsiny andreo zenjedy reo ary mahita linda saropiaro le zenjedy satria anisan'ireo any anisan'ny tena natonga io fahavoazana tamin'ny mpitolona natonga io fahafatesan'olona be dia be tamin'ny fitolomana teo iny ahoana kosa mbola tsy maina ve le fery mbola tsy maina le fery de ahoana nareo ny popotsy kosa nareo nanjatranay ohatrany tsy mety any kosa le izy aloha aloha reo mipiripirina za kory tsy miteny hoe ipirina mandrakizay fa aloha aram-polo le am'izao vanim-potoana zao aloha aza mbola miseho nareo TGV nareo orange arangalo fa hiaran'ny atezeran'ny olona eo ianareo fa manomboka miakatakatra ihany any ny foyer de tension mahita nareo ambony latabatra io nareo amin'isy mbola mipitrapitra mampaleo varaiky avandravandra mampitahotra mbola manao taimava ary anaty Facebook ery any tsy mety zany alefaso ny justice de alefaso olofoka nato satria ho akato ny fitsarana io zany raha ohatra ka izay le ka zay lesy manazavakely an'ilay teny vady fotsiny any nisy raha mifiresaka reo hoe izy ve aloha de hoe satria na voasa ny filohanay a de tsy maintsy tonga zay tsy nahazo fanasana ozy izy fa misolo n'Andriamatoa Andry Rajoelina de iny aloha zany hoe tsy de tena nisy zay ny endrika nisy eo tamin'ny lafiny anankiray de zay le hoe misy faneho-kevitra ihany koa ohatra nataon'Andriamatoa Patrika Raharmanana hoe tena sokatra alefiko nandoam-pirenena de manome voninahitra an'izay fa tsy ho miray latabatra ary tsy mifampidinika amin'ny mpamon'olona tsy fampiavana pirenena izy de misy ihany koa ny faneho-kevitra anankiray hoe tsy misy pardon na hoe famelan-kelo ka raha tsy misy ny justice na hoe fahamarinana sy ny fitsarana de zay ilay endrika anankiray hoe ny fikanandoam-pirenena tokoa tsy hoe natao andiovana andreo hoe tsy maty malotana anao ny tsy mety fa kosa entina narenana ny firenena ahoana no tsy hiverenan'ny crise miverimberina itsony sy ny hoe dahoara tsika kely ray ty antso manaraka ty miaraba tompoko miaraba tsika amin'ny tompoka miaraba vahiny salame na ena ny famakafakanana ataonareo teo de ny zavatra raisiko amin'ny zareo de ny resaka lalàna ohatra ny tsy haiko hoe discours ve le lalàna sa tsy ampiariny satria raha tsika malala amin'ny resaka tambazotra fa diso tena mety mifefy loatra no ataon'le tsy haiko na compte fako reny na compte normal aloha eny fa amin'ny faratra amin'ny resaka opa mihitsy ary ny lehibe mpitondra ny fanavaozana amin'izao fotoana izao ka eto de manainga atsika malagasy fa manomboka izy io mandeha fandrebirebena ara-tsaina ny amin'ny resaka tambazotra serasera de variana amin'iny tsika indraindray fa za de teny amin'ny izy de mirala filohan'ny fanavaozana hoe lao somary mba enjanona kely le lalàna ny lalàna amin'ny resaka elo-kanabaka fa diso zay matsapa hoe diso trop diso tsy mety efa ary amin'ny fanotana oaka nefa zavatra ohatr'izany tsika malagasy aitsika tsara ny kolotsaitsika malagasy ngano amin'ny resaka fihavanana ka tsy tokony hisy ny zavatra ohatran'ireny manaraka zay amin'ny resaka concertation nationale any mba asiko teny kely inona aloha ny mahamaiky ny analana an'le omby eo anatiny boloky sa ny hitadavana tompony izay ny fanontaniana mipetraka amintsika malagasy raha ohatra ka hoe ny analana an'le omby de zao ninona zavatra de loha le ataotsika aminy ataotsika fa tsy maintsy mamendro fendro misy ny manara fitondrana vo mijoro mbola mambola defa reny sady tsika eto sy maji eto korina izy na izy itondra eto na de teto Jesosy Kristy ary nitondra eto sisy maji eto satria efa lavaka lalina loatra ny amin'ny firenena ity ka aoka re tompoko miangavy na ho atsika mpanohana na ho atsika mpanohatra tsika mpanohana azo de diso fanatisma loatra tsika mpanohatra azo de diso manenjika loatra fa fananao nareo teo tsy navita de alao aloha mba hitondra alao vita le rotaona de hitatsika ny resultat ka rehefa tsy mety le izy vita ny anjarany mety le izy tiaka nometsika ho anazy sota ndrika ty
ia raha reny tejavatra volazana namatsika roa teo a le hoe inona ny mbola raisana latabatra amin'ny olona mpanao ratsy ny fahitako azy ndray namana toky a hoe navela iseho mihitsy reny isehon'ny fitsaram-bahoaka ho an'ilay olona nanao ratsy teto amin'ny fitondrana satria hitatsika fa raha voavoatonina fotsiny le anarana hoe misy invité surprise fanasana manokana amin'ny filoha teo aloha de tsy mila nyteny akory ny fitondram-panjakana fa ny vahoaka niatrika l'izy de fa totoafo ny fanakanana manontolo zany hoe hita sy tsapa zany raha ho an'le atoko teo aloha zany de tokony efa atsapa teny izy ny tokony ataotsika hoe fitsaram-bahoaka nabaka angamba amin'ny filazana an'ireny raha reny kisarisary reny a raha ireny olona mitavazotro reny ny ataotsika hoe nivoaka nanatrika an'zareo de mety misy anisany le hiteny vaty fa voandro vitsy ihany koa ny tamin'ny faran'andro fe nisy ale fikoanandoha an'ny mpanao politika ohatra nitazatazana tao daholo ihany ny ary zareo azo raisina ohatra zay zany de izy fomba fijeriko azy faharoa le resaka fahalalahana ny fahalalahana ty zany mila tsipiana tsara ny fahalalahana tsy midika ho baranandry zay aloha zany anankiray ny firenena rehetra de mampiasa an'io fa ny olona voafe fa ny atsika zatra mifehezina loatra hatram'izay fahitako azy de rehefa votsitra de nalalaka loatra ohatra mety zany manopy zany ohatra mety zany ohatra tsisy be de nanaoko sary teny moa ny ministry ny serasera tamin'ny fahitalavitra iray tamin'ny farany herinandro teo hoe raha izany teninao zany sy miantsa n'ilay tovavy nametraka fanontaniana sy ny asiahanao zany de efa gagazo ianao fa hatreto izy izy aloha malalaka faneho-kevitra fa mino fa miditra anatin'izay resaka serasera miarabatomboka miaraba mitoko de miarabandraikitra rehetra eny tompoko zavatra voalohany tiako resahana aloha mahakasika amin'ny resaka allo eny tompoko manohy ia mahakasika an'le resaka hoe conférence nationale le concertation nationale moa losaty conférence nationale zatra tiako lazaina zany de zao hoe mahakasika an'le hoe ny antokony TGV-na zay anjara tao le izy raha ny tena izy tsy tokony araka ny tenin'olona teo hoe marary ny olona le izy satria zavatra nisy tamin'ireny 25 septembre nanditany 14 octobre reny nge zavatra tena marary ny olona ka marary ny olona le izy za moa miantso tamin'ny radio radavana traigy ny teny hoe maninona mora ohatra andraisana fanapahan-kevitra koa reny député mitabataba reny atao ohatra aminazy ny lèvre olokina siana satria marary an'le olona le zavatra za aloha tena masamy teny hoe alao atao an'izay rehefa tsianina satria fitondranao anatin'ny volana ve de efa milaza sahady ianao fa hoe ampiasianao tsy mety zany a ohatra tadiditsika tsara angamba ny andy radioelona le nandetany angamba de le misy nakasara valily angamba raha tadiditsika tsara misy an'iny zavatra iny iny zareo ny critique an'le valily oetin'ny ministre sy fa niny zareo nge tamin'ireny vo niteny an'izany nao tonga de kakazo araikirevy teny tamin'ireny fotoana ireny raha tena nisy mihitsy le zavatra nataony ka ny zavatra tiako lazainantsika de zao a marina fa hoe tika manohana fa na izany naty zany ary aza de manohana mpitondry any koa tsika fa rehefa misy zavatra tsy mety a de miteny tsika sa tena manohana zato isan-jato a fa rehefa misy zavatra tsy mety a de miteny ary hoe misy zao zavatra tsy mety a mba satria sary-piary tamin'le tolona de tsy maintsy ny tena zany a mba sary-piary koa amin'ny zavatra rehetrarehetra ka eto de miteny atsika hoe raha andeha fanapahan-kevitra tsika zay da aza mandeha fanapahan-kevitra manohatra ny fitondràna fa mandesa fanapahan-kevitra manohana ngo nanapotika ny firenena reo nge manohana nanapotika ny firenena mandesana fanapahan-kevitra andraisana momba zareo mihitsy fa zay misy ny lesika mila reny na tsy maninona tenenina resahana foana mipetraka ihany koa satria sarotantsika tamin'ilay hoe fanovana de tsy maninona resahana reo hoe mety lesika sy fantsina mila petraka zay ny maha olo-pirenena tsirairay ihany koa le zany zany misy ihany koa mety a de resahana sy tenenina hoe mba mitsara kosa le ohatra zao de miresaka zany tsika zao ny hoe serasera ny resaka fiadidiana sy ny fitantanana ny firenena tsapa ho misy somary hoe zavatra mila tsaraina kely ihany raha miainga am'le mikiana maro samihafa ataon'ny olo-pirenena reny ka zay le hoe tolona ny araha nanana raha ho an'ny olo-pirenena le izy a de mila de lotsika sy rariny mety manaraka tsara ny olona hoe zao hoe lay fanovana sy fiovana
ndresahana fa nylafandray ihany koa nefa fitantanana firenena arak'ilay ndresahany namana romity eo hoe tsy vitandray andro tsy hoe manapositra bouton antsika de tena hoe tsy misy délestage tsony raha toka hoe tao anatin'ny 9 taona tao anatin'ny 20 taona no hoe enzana ny fampitiana tsikelikely tao anatin'ny jerama de zany le hoe mila amin'ny lafandray faharetana fa mila ihany koa ny aty amin'ny fitondram-panjakana maneho ze manaporofo hoe tena miasa sy mitondra fanovana sy fiovana fa tsy sanatreny vava hitanisa lesika sy hitanisan'ireo hoe tsy fanjariana tany aloha fotsiny de zay mila ezaka lehibe le izy raisana ny antsara aloha de tezana avy eo salame za matopo tonga soa anikevitra kely ka ny tompoko fasity PMU bet sy ny araty isaky mibara ma isy PMU bet am'zao keno hoe inona lasatio le tanora zaza kely ary miditra bara manao amin'ny zavatra io tena tokony jerevany fitondram-panjakana akaiky tsy mikasika ny bet io aloha am'izao sy ohatrany tena mifona be loatra likizy manaraka an'io bet io raha mijery nareo isakizy 10 taona 10 taona raiky 10 taona miditra ao anatin'le bara manao any treno io andro mifanavaotsika zao de tokony hojerena paozina tany amin'io satria ohatra mifeny loka sy bara loatra eto Antananarivo am'izao fotoana zao ka misarika ny ankizy mangaraka sora tokony tena fanamariana mitombona tokoa ary tena hoe mila faraisana ndraiky treny isaky ny elakelan-trano tena ludo ny keno ny tovitovy andreny tena hoe enzana le izy mamotika ary mila mamotika ny fiainan'ny tanora tokoa izy io satria na mianatra na tsy mianatra de mety ao anatin'le satria le izy lefa lasa ohatran'ny hoe fitediavam-bola filokana andao tonga de tsona mahitsy hoe loka le izy loka satria mampiasa arivo ianao de mahazo 2 arivo rehefa mahazo arivo ianao tsy mijanona amin'iny anisan'ny tsara jereny zay marina zay misy anak'iray le PMI tsy tonontsika be mola izy fa isany hoe mampidi-bola ho an'ny fanjakana izy reny amin'ny lafiny ray naiza anaty zany tena mamotika ka zay le mila misy zavatra mila jerena tena loka tsika moa anisan'ny hoe orinasa misafidy ny tsy anao tokany le ny tsika koa voeo anatin'ny hoe fanabeazana sy fampianarana zay ny joron'ity onjam-peo top radio ty tsara ihany manome anao zany fa manomboka raha-pitso lay fitaingenana zany an'le train urbain sam de ny frais zany hoan'ny pirenena 3 arivo ariary miainga amin'ny 10 ora maraina ny ora fiasana zany de mifarana amin'ny 10 ora ariva sorana ny sorano miazo anambomanambola eo amin'ny 9 kilometra eo nelanelan'izay zany hoe raha misy mety aminao reo lalany reo de mandeha anao raha ozy koa anao zay avy anysobotsina mena de mba hitaingina kely de mamonjy sorano zany samy avy any avaizy samy any somanandrariny ihany de mba manenjika koa mankaty ampiasana anisan'ny mama ihany zany zay amin'ny ampahoany zay olona tandrify an'iny lalana iny misy antso mandondomaravarana raisina ay lasa izy 3 arivo ariary 9 kilometra asa hoe manahoana mety fijeriny olo-pirenena azy ao anatin'izay misy mananyato isaky ny miaigna eo misy mianyany ay mpiasan'le fitaovan'lay olo filoha-pirenena teo aloha ihany de tsara nge manamarika fa tsy anazy ange reny nataony reny fa any volam-panjakana volanao ane reny volanao reny volatsika reny ny fitoizany ny asa zany tsy manakana mihitsy an'zay raha politika am'seho eto amin'ny firenena misy anso raisina avy hatrany araba allo etsompo tonga soa ianao